Information. Lohany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny orinasa Evolis. Raha ny famokarana sy ny fanapariana ireo imprimante hanamboarana karatra nomerika na ny carte plastique personnalisée miampy ireo vokatra maro samihafa mifandraika amin'izany. Antony maro no tokony ampiasana ny karatra nomerika, izan'izany tsy fafahana manao osika, ny fananana karatra mampiavaka ny orinasa, ary indrindrindrindra ny fafahana mamantatra ny mombamomba ny olona iray ao anatin'ny fotoana fohy. Afaka mampiasa io karatra io avokoa ny sehatra rehetra, toy ny eo anivon'ny banky, ny université, ny karatra ahafahana ny fidy sy ny sisa. Tsy tokony ho tara amin'izany fivoaran'ny teknôlôjia izany isika eto Madagasikara satria efa tonga eto avokoa ireo vokatra Evolis ireo ka ny groupe Teknet no tsinjara izany. Teknet moa zany amina société hoe amina secteur teknôlôjika miezaka foana mitarika hoe teknôlôjia vaovao aty Madagasikara. Anisan'ny hoe zavatra hitanay hoe io resaka contrôle d'accès sy identification hoe marché d'avenir io zavatra io, dia izany nahatonga ny Teknet hoe ndao hitady partenaire atsika, dia izy moa leader mondial amin'izao fotoana izao Evolis, dia mazava ho azy hoe tsy aleo ve tsika nantona ny leader dia ino mba niproposentsika amin'ny Madagasikara. Client aloha efa misy efa mampiasa an'io, raha resaka exemple zao ny Ascoma raha hoe resaka assurance, eo koa ny QMM amin'ity projet minier ity hoe manana solution d'identification na zay en interne raha mampiasa an'io, fa ny possible hoe intéressé amin'io koa zany ny gouvernement aloha amin'izao fotoana izao satria Evolis moa miproposé na carte d'électeur afaka atao amin'ireo solution Evolis zareo na ataoko hoe carte d'identité sy ny sisa afaka atao amin'ilay solution Evolis. Ny banque koa ngamba ny secteur hoe goavana be mety ho intéressé amin'ilay solution Evolis satria carte de paiement ngamba nefa généralisé kokoa aty Madagasikara, nefa raha jerena moa le izy mila carte ianao matetika hoe tena resina ny anaranao ny information, misy délai matetika hoe andraso kely zay vao ho avy le izy. Tsara raha hoe banque amintsika aty zao hoe manokatra compte ianao eo ny azonao ny carte bancaire anao efa afaka mampiasa an'ilay service an'ilay banque dématérialisé, de manière générale moa ny ankamaroazan'ny client tokony ho intéressé amin'io. Na miresaka fotsiny tsika hoe ny hôtel zao ny clé d'accès anatina chambre zao afaka proposena amina solution Evolis programmena. Afaka koa tsika mieritreritra hoe ataoko hoe na salle de sport fotsiny hoe mila carte de membre izy na restaurant na ataoko hoe tsena ka mila hoe affichage na prise afaka imprimena am'le solution Evolis koa. Donc nataoko hoe ny client ngamba be da be ny possible intéressé amin'ireo solution ireo fa tsy afaka akatona amina client fitsikely le izy. Tena mampiavaka azy voalohany aloha mora ampiasaina le izy, tena tsy mila hoe formation technique lava be dia efa mavita mampiasa an'le imprimante ny Evolis. Anisan'ny axe hoe tena important amin'ny Evolis koa moa zany hoe mora ampiasaina io zavatra io. Ny fandroany koa moa hoe ny portabilité an'le izy tena raha mijery moa tsika zany le imprimante tsisy imprimante hoe lehibe zany fa tena transportable aisément raha misy hoe société manana plusieurs sites afaka iny imprimante ray iny entik'entina arakaraka an'le besoin. Teknet Group moa zany SS2I créena tamin'ny année 2000 tamin'ny boom-ny internet moa zany efa teo Teknet Group nanomboka moa ny activité-nay tany Soraka le cybercafé moa ny afantaran'olona fa nisy développement be da be dia si business unit zany ny ataoko hoe ny activité-nay amin'izao, ny contrôle d'accès vidéo surveillance, ny développement informatique sy web, ny géolocalisation, ny ankoatr'izay koa zany efa anankitelo moa nameko anareo teo misy ny intégrateur de solution informatique de A à Z moa zany accompagnenay le client am'le izy satria tsika moa mieritreritra informatique mety hoe ordinateur fotsiny fa inona ny usage an'iny zavatra iny anisan'izy rehetra dia eo koa moa zany zay revendeur direct ny reto produit informatique be sy ny mareto na ataoko hoe ordinateur na hoe solution un peu plus technique ohatran'ny reto Evolis reto. Ny teknôlôjia ngamba raha hoe na manokana na ny vision anay amin'ny Teknet hitanay hoe zavatra anisan'ny mivoatra be aty Madagasikara. Raha resahana fotsiny hoe ny Facebook amin'izao fotoana izao ngamba ny tanora efa be da be mampiasa an'io hoe en tant que moyen de communication, dia ny asanay koa zany manosika andreo satria tena hoe réducteur kely raha hoe ny teknôlôjia mampiasa smartphone na mandeha Facebook fa be da be ny hoe resaka teknôlôjia na ny imprimante carte PVC na ny hoe système de reconnaissance biométrique en termes d'accès sy ny sisa, dia io zany tianay hoe atosika aty Madagasikara satria ny société zao efa miezaka manana hoe projet international sy ny sisa. Raha resaka norme fotsiny jerentsika tsy maintsy miezaka ny société malagasy zao mba matakatra an'ireny standards internationaux reny zany. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.